Rasoa Alexandre Edouard zay fantatry ny olona moa hoe rasifo gitara fahalalany olona anazy zany raha nareo artiste rehetra zay dia hoe rasifo gitara ako gitara zay eto Mondrona tsy azo tafo zany no misy anay. Rehefa instrument à corde zany dia ataonay daholo na gitara na violon na vali na kabôsy. Rehefa instrument à corde zany io dia ataonay daholo le izy. Ny kabôsy dia instrument malagasy moa zany ny kabôsy, tena hoe zava-maneno netondrazana mihitsy ny kabôsy satria efa tany amin'ny 1920 tany dia efa nisy ny kabôsy voaloha zay namboarina Malagasy any nanamboatra anazy io. Dia tamin'izany ny kabôsy mbola tsy corde à vy ohatran'izao fa corde à tadipitana, zay zany no natao tamin'izany. Ary ny kabôsy dia vokatra teto ampovoan-tany ny kabôsy. Ny kabôsy tena vrai traditionnel zany dia diatonika zany hoe le tapatapaka ohatran'izao ny tosy, tapatapaka zany zay ahitana amoahana ny noty rehetrarehetra, ohatra hoe zao izy noty any do dia re mi fa so la si do. Zay zany ny noty amina kabôsy anankiray. Misy ihany koa ny kabôsy anankiray izay efa taty aoriana indray vokatry ny fikarohana dia hoe natao chromatique zany hoe feno daholo le barety natosy reto, ohatran'ny tosina gitara zany feno fa tsisy an'le tapatapaka. Ka io kabôsy io dia misy le kabôsy avy eto avoantany. Rehefa nitatra moa zany le kabôsy avy eto avoantany na koa amin'ny tapany atsimo ao dia misy kabôsy avy any Fianaratsoa sy Atsirabe iny, zay tsy ahitana ty tosy anankiray eto ty tosy tapaka kely ty. Zay zany no mampiavaka anazy amin'ny kabôsy avy eto avoantany sy ny kabôsy avy any faritra atsimo iny. Ny kabôsy dia mafy ny hira rehetrarehetra. Rehefa hira rehetrarehetra zany dia azon'ny kabôsy avoaka daholo ny hira rehetrarehetra zay hirain'ny olona. Amin'ny ankapobeny mampiavaka anazy dia ny gitara dia maha-gitara anazy dia tsy maintsy hoe chromatique tosy feno zany ny gitara fa tsy tosy tapatapaka ohatran'izao. Fa ny kabôsy maha-kabôsy azy indrindra maha traditionnel azy dia miainga avy amin'ilay diatonika, zany hoe misy tosy tapatapaka ao, tsy ahitana notina dièse zany ny kabôsy diatonika. Fa raha kabôsy chromatique izy feno le tosy dia amin'izay no mahazo hoe do dièse, re dièse sy ny sisa. Fa amin'ny kabôsy tsisy resaka hoe dièse mihitsy zany amin'ny kabôsy.
dia ny fanirinay dia hoe ny mba hanananay fitaovana feno ahafahanay mba manondrana ihany koa manondrana mihitsy ny zavatra rehetra zay vokariny eto mba alefany avelany any satria zany moa nitanjana hoe rerea Madagasikara rereantsika malagasy nefa tsy afaka manondrana ny tena satria mety manina raha tsy ampy ny azo isana tsisy